Tontolon'ny fampianarana ambony kosa no andraisantsika vahiny ary amin'ity takariva ity. Andriamatoa Ralaivao Moïse Gérard talelefitra eo anivon'ny sekoly ambony IFJ miarabanao toko tonga soa amin'ity takariva ity. Faly miarabanao Andriamatonjaka sy ny mpiara-miasa eto amin'ny MATV sy ary ny ireo izay mpanahaka ny vaovao amin'ity tolakandro ity. Andriamatoa Moïse manam-baovao nareo eo anivon'ny IFJ, ino ny vaovao io? Ny IFJ moa tompoky na Institut de formation en agronomie, gémologie, industrialisation et paramède dia mana lalam-pifanana ao amin'ny agronomia, gémologia, ny génie civil, ny industriel, ny tertiaire, izany hoe ny droit, tourisme, dia ny communication, dia mitokona moa ny paramède. Izany hoe ny IFJ zany dia manam-baovao toa satria amin'ity taon'ity izy no ankalaza ny fahafolo taonany. Sy atao zay tena fomba manetriketrika eny efa folo taona mahery zay nijoro ny IFJ, fa amin'ity zany izy no entina no ankalazaina an'izay fahafolo taona zay ka zay ngamba no anisan'ny vaovao lehibe misongadina eo anivon'ny IFJ to. Tao anatin'izay folo taona nisy ny IFJ zay, inona no mety hoe tena mampiavaka ny IFJ raha oharina amin'ireo sekoly manao ireo lalam-piofanana mitovy amin'ireo? Ny tena anisan'ny hoe mampiavaka ny IFJ ngamba dia ny IFJ zany no sekoly voalohany eto Madagasikara no mafehy taranja maro ao aminy, ka tsy vitany fotsiny hoe mafehy an'io fa na ny qualité de service azy na ny qualité d'accueil sy ny qualité de cours ary ny infrastructure dia manaraka mihitsy ny norme nationale sy ny norme internationale amin'izao ny IFJ to. Hiditra ao anatin'le fankalazana ny fahafolo taona nijoroan'ny sekoly tsika, manahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'izay? Izay mihitsy no isaorana lehibe ny partenariat public sy privé zay nanohana anay hatramin'izay, ary mbola ho avy moa ny fotoana zay tena anaovanay fanambarana manetriketrika fa dia tona zany dia efa tenenay fa amin'ny volana ambony io eo amin'ny tapatapaka ny volana novembre eo dia atao manetriketrika zay fankalazana zay ka anasana olona hatrany amin'ny 10,000 na 5,000 invité any no asainy IFJ miaraka amin'ireo manam-pahefana eto an-toerana. Dia eto zany zay dia efa mamerina avy hatrany ny fisaorana ho an'ireo partenaire public sy privé tonga tompoko na man'ny antso dia saorany rapport-antsainy nareo fa mbola ho avy moa zany ny tena andinidininy détail sy programme amin'izay fankalazana zay. Inona fa manana tsangam-bato ny IFJ ao anatin'izay fankalazana ny folo taona izay, inona tsangam-bato io? Tena mana tsangam-bato kotrany, fa mba zany hoe tsara angamba izy nijaka raha tsy madiso mba atao mba surprise satria fa raha tsy zany lasa ohatrany tsy ampangateta tsy antsontsika an'le vahiny satria moa tsy nampananteny zay fa misy surprise lehibe zay ho ataonay IFJ ho an'ny invité sy ho an'ireo partenaire tonga amin'ny fotoana io. Fa dia eto aloha dia efa tenenina mihitsy fa misy manam-pahefana avy eto toerana tonga, dia misy koa ireo le mpanampy avy any ivelany sy manohana ny IFJ dia tonga man'ny antso amin'ny fankalazana ny fahafolo taona io, ka io dia atao manetriketrika satria arotiny amin'io koa ny efa misy mantsy zao ny IFJ eo ambony pont eo Beorika, io zany tena foibeny, fa efa misy koa ny eo amin'ny 2e étage eo amin'ny Tekno eo Beorika ihany io, efa misy koa ny IFJ ny eo amin'ny Ankadifotsy sy misy eo amin'ny 5 étages amin'izao fotoana zao en voie de construction, en voie de finalisation le izy dia atambatra amin'izay daholo le entinay ankalazana ny fahafolo taona ny IFJ to. Andriamatoa Ralaivao Moïse mifaraparana ihany koa ndresadresakitsika, inona fa ireo ankizy vao nahazo ny diplôma baccalauréat dia azo ny anjarany ihany koa eo anivon'ny sekoly ambony IFJ, inona fa manana teny farany ihany koa ianao Andriamatoa Moïse amin'ity faraparana ndresadresakitsika ty? Ny IFJ moa tompoko dia azo fehezina amin'le slogan hoe ny ady mafy ozy izy efa vitan'ny IFJ ary ianao dia tsy maintsy mpandresy, dia mihintsy manantena zany zay fa ho an'ireo tanora sy mbola efa anao salon ihany zay dia manentana ho anareo fa anatin'izay fankalazana fahafolo taona zay dia misy ny promotion zay ho atao ho an'ireo mpianatra tonga misohatra anarana manahaka ireo lalam-pifanana ao amin'ny industrialisation, zany hoe ny industriel, ny tertiaire na ny droit, gestion, communication, ny gémologie, ny agronomie sy ny informatique
tongavina za misohatra anagana fa misy promotion zany no atao amin'ny mpianatra ka ny place nefa efa limité ihany na misy aranareo infrastructure reo zay efa mitsangana ka efa manaraka ny norme fa mahazo matokana reo fa na ny matériel didactique reo de manaraka mihitsy ny araka ny takeny ny fanjakana zay tatoerana sy araka ny norme international tompoko de isorantsika feno Andriamatora Laivo Moïse Gérard talelefitra eo anivon'ny IFG nanaiky na sain'ny fampalalama vao tamin'ity takariva ity misaotra anao tompoko. Misaotra anao tompoko.